fa ho toy n'ilay hetsika fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara na ny Îles Éparses izay efa nitanterahany fikambana politika otrikafo dia misy indray ny fandaharam-potoana manaraka ny filohan'izany fikambana politika izany moa dia nanamafy fa tsy tokony avelanjakan'ny vahiny velively ireo fananany Madagasikara ireo. Fananan'ny Malagasy ny Nosy Éparses izay ahitana ny Glorieuse, Juan de Nova, Bassas da India ary Tromelin araka nambaran'Andriamatoa Rajona Andrianjaka, filohan'ny fikambanana politika otrikafo. Manamafy fitakiana ny tokony hamerenana amin'ny fitantanan'izany ho an'ny Malagasy ny otrikafo ary isy indrindra ny hetsika tanterahan'izy ireo ny 13 septambra 2024 ho avy izao. Tsara ho fantatry ny Malagasy fa amin'ny faha-enina amby folo n'ity volana septambra tikatra dia isy fivoriam-be ny firenena mikambana Assemblée Générale des Nations Unies. Mialohan'ny Assemblée Générale io no antony nanaovanay ny hetsika eny amin'ny toerana misy ny Nations Unies eto Madagasikara eny Andraharo ny sabotsy 13 septambra 2014 zao. Efa nalefa ny fangatahana ny amin'ny préfecture raha tsy diso dia hivaly anaiky ry zareo. Ny tiako lazaina anefa dia ny hoe tsara ho fantatry ny Malagasy fa ny arena amin'ity faritra canal de Mozambique ity dia arembe tsy tokony tsy foroana mihitsy. Ny fantatro zao amin'izao fotoana zao tsika amin'ny teny zao fa na diadina recherche nataon'ny américaine dia misy 1500 milliards de mètres cubes na gaz eo amin'ny toerana io. Akoatran'ny gaz dia mbola misy ihany koa ny pétrole. Rehefa jerevana ny betsahan'ny gaz sy ny pétrole aloha dia tsisy valaka amin'ny pétrole aty amin'ny golfe arabika zany hoe Arabie Saoudite sy Qatar sy ireo firenena arabo manana pétrole ireo mitovy amin'ny arena any ny arena amindreo eto amin'ny canal de Mozambique tikatra. Misy any amin'ny 258 000 kilomètres carrés ny antsoina hoe zone d'économie exclusive zany hoe aza hotsika mitrandraka ny arena amin'ny faritra io raha ohatra ka azotsika ireo nosy manodidin'ireo. Amin'izao fotoana izao izy mbola tazomina la Frantsa na dia hoe efa nilaza raha ny firenena mikambana fa ny Madagasikara izy ireo. Filoham-pirenenantsika zany reo mpitondra fanjakana teo aloha tsy mbola navitany adidy fakanan'ireo nosy ireo noho izany tsika Malagasy ray manontolo mihitsy no tokony anao hetsika ampahafantarina hoe any Malagasy ireo nosy ireo. Ny raharaha Îles Éparses izay anisan'ny hodiniana mandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izay atao any New York any États-Unis manomboka ny 20 septambra ho avy izao.